mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahamiraba antsika revako malalatra ity zoma fa roa ny volana desambra ity ny voalahatra ho mofinaina antsika anio dia ny taratasy nosoratana ho an'ny romanina toko 7:10 ka hatramin'ny 17. Romanina toko 7:10 ka hatramin'ny 17 anaran'i Jesosy. Aoka ny olona rehetra samy manaiky ny fahefana lehibe, fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin'Andriamanitra, fa izay misy dia voatendrin'Andriamanitra. Koa izay manohitra ny fahefana dia manohitra ny voatendrin'Andriamanitra, ary izay manohitra dia azo fahamelohana. Fa ny mpanapaka dia tsy matahotra ny manao tsara, fa ny manao ratsy ihany. Ary ny tsy hatahotra ny fahefana va no tianao, ataovy ary izay tsara, dia azo tera avy aminy ianao. Fa mpanompon'Andriamanitra izy hahatsara anao. Fa raha ratsy kosa no nataonao dia matahora, fa tsy entiny foana tsy akory ny sabatra, fa mpanompon'Andriamanitra izy, dia mpamaly mahandatsaka fahatezerana amin'izay manao ratsy. Koa tsy maintsy manaiky ny olona, nefa tsy noho ny fahatezerana ihany, fa noho ny fieritreretana koa. Fa noho izany no andoavanareo volaitra fa mpanompon'Andriamanitra mitandrina izany zavatra izany indrindra ireny. Mandoava amin'izy rehetra izay tokony ho azy avy, volaitra ho an'izay tokony handoava-kitra, fahady-tseranana ho an'izay tokony handoavana fahady-tseranana, tahotra ho an'izay tokony hatahorana, haja ho an'izay tokony ho hajaina. Ray Masino, manamasinana ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Mikasika ny toetran'ny kristianina na ny fifandraisan'ny kristianina amin'ny fiarahamonina no zara mofinaina ao antsika rehavako malala. Mikasika ny hoe tompo ny fanjakana ny fahefanany amin'ny volana desambra ity ny mofinaina. Ary dia eto dia Paoly mitaona antsika hanaiky ny fahefana lehibe, ny fahefan'ny mpitondro amin'ny fiarahamonina zany io resahan'i Paoly io. Izy ity dia isan'ny perikopa na teksta mampisy ady hevitra be. Mampisy ady hevitra be izy, ny antony dia mitaona ny olona hanaiky ny fahefana, ary mitaona ny olona hanaiky ny fahefana anjambany ary raha toa ka raisina amin'ny heviny malalaka. Satria hoe izay misy dia voatendrin'Andriamanitra. Izay misy. Tsy hoe izay misy izay tsara, fa hoe izay misy fotsiny dia voatendrin'Andriamanitra. Arak'izany dia manjary miteraka ady hevitra ka misy ange fahefana lehibe tsy mampandroso fa manimba dia hanaiky azy ihany ve zany ny kristianina. Misy fanjakana rafi-piarahamonina tsy mikarakara izay ahasoa ny vahoaka, tsy mikarakara izay hampisy ny fiainam-bahoaka, dia tsy maintsy hanaiky sy hanajy azy ihany ve zany ny kristianina. Ary dia raha toa ka jerena amin'ny tontolo aloha nanoratan'i Paoly, satria moa itsika anankiray amin'izay fomba fiasantsika kristianina protestanta sy fomba fiasan'ny kristianina mihitsy rehefa mamaky soratra masina dia mamaky izany koa amin'ny tontolo izay nanoratana ilay soratra zany na ilay epistily. Raha toa ka jerena tsara dia tamin'ny vanim-potoana izay mbola nampiroborobo ny napety tsara ny fanjakana romanina marina loatra fa efa mpanompo sampy ny fanjakana romanina tamin'ity vanim-potoana ity. Fanjakana romanina dia efa mpanompo sampy hatramin'izay mihitsy moa, satria tsy tonga kristianina ny fanjakana romanina raha tsy aty amin'ny taona 300 sy 700 aty amin'ny andron'ny Constantin lehibe. Fa dia fanjakana mpanompo sampy hatrany ny fanjakana romanina. Izany hoe fanjakana tsy nivavaka tamin'Andriamanitra rain'i Jesosy, fa mivavaka tamina Andriamanitra maro. Saingy na fanjakana mivavaka tamin'Andriamanitra maro azy izy tamin'ny fotoana nanoratan'i Paoly ity dia nanam-panolo-tsaina izay isan'ny endry tao anatin'ny fanjakana ny fanjakana romanina, anisan'ny Sénèque tao ireo olona maro samihafa izay efa lazaina hoe olon-kely tao anatin'ny fanjakana romanina tamin'ny fotoana nanoratana, mbola tsy tena mafy ny herisetran'ny emperora tamin'ny fotoan'andro nanoratana an'izy ity zany.
io zany matoka ny etretra raha hoe matoa Paoly nanoratra ty taratasy ty dia resy lahatra izy fa ny fanjakana tamin'ny fotoanandro de fanjakana zay tsy fanjakana mpamonoolona tahaka ny fanjakana tamin'ny andro Néron kory no nyteneny amin'ny Paoly ity fa fanjakana nijery zay asoa ny vahoaka. Tsy tokony adonotsika ny fomba fiteny tamin'ny fotoanandro nantsony hoe Pax Romana. Nantsony hoe Pax Romana zay nahafantarana ny fanjakana Romanina dia nantsony hoe paix romaine, zany hoe lay fandripahalemana no entin'ny fanjakana Romanina. Ny isan'izay nampiavaka ny fanjakana Romanina tamin'ny andron'ny Amperora zany, tamin'ny andron'ny fanjakana Romanina dia ny fisian'ny fandripahalemana zay nanerana ny ampira nanerana ny ampira ny fehezin'ny Romanina de saika nisy fandripahalemana ary tsy nitsitsy mihitsy tamin'ny fampiasana ny sabatra na ny fampiasan-keriny Romanina manoloana zay rehetra nanelingelina ny atao hoe fandripahalemana. Tena nampiasain'ny Romanina mihitsy ny fahefana mba hampisy fandripahalemana. Zay mahatonga an'ireny hoe natonga an'io nombona tamin'ny hazo fijaliany Jesoa, mahatonga an'ireny hoe miaramila Romanina naneli-patrana, ny heli-patrana nanerana ny fanjakan'ny Romanina reny mba hananana fanjakana maro toerana, hananana fanjakana misy fandripahalemana ka ahafahan'ny olona nivarotra sy ny vidy, nanorina tanàna, nivezivezy. Ary tsy hoe fomba fiteny fotsiny akory ny hoe ny lalana rehetra dia samy tonga any Roma, fa saika nisy lalambe namakivaky ny fanjakana Romanina manomboka any Roma makivaky tonga hatrany any Korinto, any Roma makivaky tonga amin'ny faritra avaratra Afrika iny, manomboka amin'ny Roma mipaka atraty amin'ny faritra aty Gaule, zany hoe aty Frantsa aza, nisy lalana maro, lalana mikodana efa vita tamin'ny pavé. Tsy tokony andoroantsika fa ny Romanina no isan'izay fananana fanaovana lalana vita tamin'ny vato, tamin'ny pavé, marina fa tsy le pavé am'izay nikitatsika azy zao fa mitovitovy am'izay hoe vato fisaka na pierre plate reny, efa nanana fomba fanaovana lalana mahazaka andehanana olona nanarivony, andehanana sarana fitaovam-piadiana mahery satria efa fantatry ny Romanina tamin'ny fotoanandro ny fanaovan-dalana. Efa nanana fanaovana lalana mahitsy izy zany, marin-drano izy sy ny tahaka zany, efa lasa lavitra tamin'ny fanaovana ny lalana ny Romanina. No zany dia niantoka ny fandripahalemana mihitsy ny fisian'ny lalana, ny fisian'ny miaramila, ny fisian'ny fahefana. Ary ny tonga amin'ny Paoly ny dera manokana fanjakana Romanina eto hoe izy dia tsy hoentiny foana akory ny sabatra iny ary tokony atahotra azy mihitsy satria fanjakana zay mijery zay amin'ny lafiny maha olona. Paoly eto tsy nitodika taminy hoe manompo sampy na tsy manompo sampy, tsy tany ny olan'ny Paoly. Paoly zany tsy nitsara mihitsy ny fanjakana Romanina hoe tokony atahotra azy ianareo na tsy tokony atahotra azy nareo satria tsy kristianina izy. Tsy nijery ny fanjakana Romanina mpanompo sampy na tsy mpanompo sampy azy Paoly. Tsy anjaran'ny kristianina no mijery zany raha misoratra Paoly izay hoe inona moa zany ny mpitondra dia any izy. Paoly tsy nitona mihitsy, tsy nijery mihitsy ny finoany ny Romanina fa nijery kosa ny etikany na ny fomba fitondrany na ny fanofitanterahany fanompony am'izay ny ekeny. Ny fanjakana de manana didy, fantatry Paoly tsara zany tamin'ny lalàna Romanina, fa ny fanjakana de manana didy hampandroso ny vahoaka mba hahafahan'ny vahoaka miaina ao anatin'ny fiadanana, de manana didy an'izay. Ary hitan'ny Paoly zany hita amin'ny fifandraisany amin'ny Romanina fa izy raha teo citoyen Romanina. Paoly zany de mahafantatra tsara ny fiarahamonina Romanina, lalàna Romanina, ny fomba fisainana Romanina, ary dia i Paoly zany dia resy lahatra eo fa manao ny adidiny am'izay tokony ataony ny fanjakana. Ary zay no mahatonga azy ny taona ny kristianina manao hoe hajaonareo ny fanjakana. Akatoavy izy tsy hoe satria mitondra sabatra iny tsy zay loatra, fa akatoavy izy satria manao ny adidiny izay tokony nataony araka ny fanekena na araka izay andraikitra efa nandrasana taminy. Zany hoe eo zany Paoly de mahita fa manaja ny tenany ny fanjakana, ny mpitondra zany, satria izay zavatra nekeny tamin'ny vahoaka, izay andraikiny nekeny tamin'ny fiarahamonina de ataony misy ny fandripahalemana ary no Pax Romana io indrindrindrindrindrindra nahatonga ny filazantsara tonga nanerana an'izao tontolo zao.
satria afaka nivezivezy ange ny mpitoro ny filazantsara vokatry natsony hoe pax romanae ny fandripahalemana romaniny afaka nivezivezy ny mpitoro ny filazantsara afaka tonga traiza ary paoly navita di missionnaire intelo inefatra no ataontsika hoe pax romana io de paoly zany atao de nitaona ny kristianina mba ankato ny fanjakana romanina raha toa ka ampiarina amin'ny fiaina kristianina ankehitriny dia zavatra roa na telo no tiany sotra masina no takatsika ny voalohany de zao ny fahefana rehetra zay misy any fahefan'ny fanjakana zany dia fahefan'Andriamanitra zay mazava io zay ny tiany paoly ho takatry ny kristianina aloha hoe ny fahefan'ny fanjakana dia tsy fahefan'olombelona akory fa Andriamanitra ny nanome ny fahefana ny fanjakana an'Andriamanitra ny fahefana pindrana fahefana zany ny fanjakana fa an'Andriamanitra ny fahefana ny mpanjaka zany ny mpitondra zany ny mpanapaka ny fiarahamonina zany dia fahefana nindramina fahefana nomen'Andriamanitra azy ary rehefa nomena de tsy maintsy ampamoahana rehefa nomena de tantanina arak'izay nanomezana lay mpanome azy marina loatra fa mety tsy ho kristianina io saingy io de mahamarina manamarina teniny saint Thomas manao hoe na tsy kristianina aza lay olona de ho tsara in'Andriamanitra araka ny lalàna ny natiorany ihany izy zany hoe misy lalàna voajanahary ao anatin'ny olona na tsy kristianina azy izy dia misy fomba hitsaran'Andriamanitra ny olona ihany mety misy ohatra hoe ny olona de tia zanaka mandrakariva ny olona na tsy kristianina na kristianina de tia zanaka ny olona na tsy kristianina na kristianina de mahafantatra ny hoe manaja aina ny olona na kristianina na tsy kristianina de mahafantatra hoe ratsy ny mangalatra no zany dia efa misy lalàna toy ny voajanahary ao anatin'ny olona ka ampitsarana ny olona raha teo fotsiny zany na amin'ny lafiny moraly ary io zay ny tenin'ny saint Thomas d'Aquin ny olona na aza mieritreritra hoe satria tsy kristianina ny olona de tsy ho azon'Andriamanitra tsaraina izy azon'Andriamanitra tsaraina izy satria misy lalàna voajanahary nataon'Andriamanitra ao anatin'ny olona sy ny fiarahamonina na de tsy mpivavaka azy izy hoy saint Thomas no zany a dia na eo azy zany reo kristianina reo fanjakana zay ataotsika hoe tsy kristianina de zao ny fahefana nomen'Andriamanitra azy dia ny fahefana ahafahany mitondra ny fiarahamonina dia fahefana avy amin'Andriamanitra mety tsy resy lahatra fotsiny izy hoe tsy fantany fotsiny Andriamanitra nanome ny fahefana fa Andriamanitra nanome zao nahary rehetra zao nanome an'iny fahefana iny ary mbola hitsara azy mety tsy hitsara azy amin'ny eritreretantsika azy Andriamanitra fa hitsara azy amin'izay eritreretan'Andriamanitra azy tsika tsy afaka mipetraka eo amin'ny toeran'Andriamanitra ka afaka hitsara hoe ahoana moa zany sanatria hitsaran'Andriamanitra andrana valina na hitsaran'Andriamanitra anandrenam-polomerina satria mbola tsy kristianina izy tsy afaka mipetraka eo amin'ny toeran'Andriamanitra isika fa Andriamanitra mahafantatra zay fomba hitsarany ny olona tsy anjara atsika zany vizana am'izany no tsaitsika da tsy hita valiny am'izany mihitsy satria tsika olona mpanota fa Andriamanitra mahafantatra ny fomba hitsarany ny tsiraray avy eo aminy no zany dia Paoly de resy lahatra manazava tsara mihitsy amin'ny kristianina fa ny fahefana rehetra zay ity ambany masoandro fahefana dia avy amin'Andriamanitra io ary satria avy amin'Andriamanitra io Paoly ny faharoa de zao hajainao zany hajaitsika zany ary eo no tokony ho takatritsika na misy fitohina filazantsara zany na tsisy fitohina filazantsara de ny fahefana napetrak'Andriamanitra efa lamina zany lalàna zany napetrak'Andriamanitra ao anatin'ny fiarahamonina hatrany am-piandohanany hoe ny fiarahamonina de misy mpitondra napetrak'Andriamanitra zany zay ny olombelona rehefa mivory ny olombelona rehefa miarahamonina de misy mpitondra zay foto-kevitra ao anatin'ny baiboly ny fitoriana filazantsara kosa zay a dia anjaran'ny kristianina no zany de izao Andriamanitra zany mametraka mpitondra ao anatina fiarahamonina na kristianina le fiarahamonina na tsy kristianina de Andriamanitra mametraka azy eo fa izao ny fitoriana ny filazantsara hatonga n'lay fiarahamonina ho kristianina zay indray zavatra hafa zay anjaran'ny fiangonana zay anjaran'ny mpino fa Andriamanitra de mametraka fahefana ao anatina fiarahamonina zavatra asan'Andriamanitra izany mametraka rafim-piarahamonina zany ao anatiny mametraka zany hoe fahefana zany hitondra ao anatin'ny fiarahamonina de hoy Paoly hajao zay ina natona najanao azy satria avy amin'Andriamanitra izy
satria avy amin'Andriamanitra izy dia manana lalàna ataotsika hoe izay voajanahary ve io lazainy Tomas hoe misy lalàna mipetraka ao anatin'io fiarahamonina io ohatra hoe manaja ny aina, manaja ny fananan'ny olona, mikendry zay aso ny vahoaka tahak'izay nitranga tamin'ny fanjakana Romana, ekena fa fanjakana mpanompo sampy ny Romana, ekena fa fanjakana mpanavakavaka, misy fiarahamonina, misy fanandevozana, misy fampiasana herisetra, misy zavatra tahak'izany to anatin'ilay fanjakana. Zao Paoly manao hoe na ahoana de izao ny kristianina dia mankatoza ny fahefana lehibe zany. De mety mametra-panontaniana ny kristianina manao hoe de tsisy fetra mihitsy ve zany? Tsisy fetra mihitsy ve zany ny fankatoavana ilay fahefana fanjakana na dia amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny toerana rehetra azy le zany, de tsisy fetra mihitsy ve zany lay izy? Ny valiny de zao mamaky azy mazava ho azy fa ny kristianina hoy Paoly dia natao anaiky izy zany, midikany hoe manaiky de manaja, tsy hoe manompo azy, fantatsika fa tsy nanaiky nanompo ny fanjakana Romana mihitsy ny kristianina, zay nahatonga azy voahentsika, zay nahatonga azy novonoina, zay nahatonga azy nomeloana, satria tsy nanompo azy izy. Fantatsika tsara zany. Misy fotoana ny kristianina izay nandany io fanjakana io hoe fanjakana maka ny toeran'Andriamanitra de nandany kristianina, misy fotoanan'izay fa atraiza ny fetra ankatoavana. De mazava ho azy fa ny tantara ny fiangonana, ny tantaran'ny soratry Paoly no ahitantsika fa ny foto-kevy dehibe de zao manaja, fa izao tsy manompo fanjakana ny fivavahana kristianina mipino. Rehefa maka ny toeran'Andriamanitra ny fanjakana na ny mpitondra, rehefa maka ny toeran'Andriamanitra izy, rehefa maka voninahitr'Andriamanitra ho voninahiny izy, ary rehefa mieritreritra ilay voninahitra, ilay fahefana izay fahefan'Andriamanitra manjary raisiny ho fahefany, de am'izay fotoan'izay ny kristianina dia mijoro amin'ny maha kristianina azy. Ary zay nahatonga ny kristianina no vonoina, no toram-bato, no dorana tany Roma tamin'ny andro ny Néron sy ny tohiny rehetra aty ambadiky ny 170-180 amin'ny aorianan'i Kristy. No zany dia no atsaitsika rehefa malala de zao, ty no atsain'ny kristianina de zao, amin'ny ankapobeny de zava-dehibe ny tokony hanajantsika ny fanjakana. Fa nahoana de zao kosa ny kristianina de zao ilain'ny soratra masina ny ijoroan'ny kristianina ho vavolombelona ao anatin'ny fiarahamonina io, vavolombelon'ny finoany, tsy hoe manompo raha ohatra ka miala am'lay fahefana izay nomena azy, am'lay andraikitra zay nomena azy lay kristian, lay fanjakana manjary fanjakana mitona ny olona, fanjakana manery ny olona hanompo azy, de am'izay fotoan'izay ilain'ny kristianina ny mijoro. Dia eo no mahamarina lay fomba fijery mazatra manao hoe raha ao anatin'ny fiarahamonina ankehitriny zany dinany tokony andraikitry ny kristianina manoloana ny firenena. Kristianina de fanasana sy fahazavana. Noho zany dia roa no andraikitry ny kristianina ao anatin'ny fanjakana. Ao anatin'ny toetsaina aloha zany zay manaja izy, tsy mpandrava, tsy mpanakorotana ny fiarahamonina ny kristianina. Satria ekeny fa matoa misy fahefana dia avy amin'Andriamanitra. Fa izao manana adidy ny kristianina amin'ny mahafanasina sy fahanazavana azy, hijoro vavolombelona, mananatra, miteny, milaza ny heviny, zay tahaka ny teneninan'i Paoly tamin'ny Festosy io, tahaka ny teneninan'i Paoly tamin'ireo mpitondra, tamin'ndry Agripa io, hitatsika eo amin'ny asan'ny apôstôly, dia tena i Paoly de nananatra ny mpitondra. Paoly de nananatra reo tompon'andraikitra, nananatra reo mpanapaky Paoly, ary ny kristianina de zay mihitsy, dia manana adidy zany, tsy maintsy miteny na mananatra ary amin'ny fo mahitsy no mananarana, nataotsika hoe ny fahefana rehefa ohatra ka hita fa miala am'zany izany fahefana zany, izany toetsaina maizy azy zany izy, de anjaran'ny mpino ny mananatra, ny miteny, ny manatona, ny miresaka. Ny dikany hoe miresaka na manatona na miteny de tsy hoe mandrava akory, tsy zay loatra.
tsy zay fa anjaran'ny kristianina ny mijoro dia manana adidy mihitsy izy ifampahery fa ny faharoa lehibe zay adidin'ny kristianina zay ao anatiny antsony hoe fankatoavana ihany dia ny mivavaka impiry moa Paoly tsy miteny hoe mivavah ho an'ny mpitondra anareo zany hoe raha mahita toetra tsy mendrika ny kristianina de resy lahatra fa zava-dehibe ny fitondrana mivavaka ndradray moa kristianina miteny hoe nga moa de vitany vavaka toly ty rehetra ty eny tokoa rehefa avy mananatra ianao miteny ianao mivavaka ianao de mitodika any am'le tompon'ny fahefana izay afaka mametraka sy manala zay tiany apetraka eo fahefan'Andriamanitra zany hitatsika tamin'ny mofinaina voamaly ny tenin'ny tompo tamin'ny Isaoly manao hoe zany nametraka anao de za koa nanala anao satria ianao dia tsy mendrika no zany de ny kristianina de resy lahatra fa fahefan'Andriamanitra mihitsy ny manala zay tiany alana mametraka zay tiany apetraka fa inona ny toetra tokony nanantsika de zao zany ny mivavaka raha teo koa mametraka ny zavatra rehetra ampitan'Andriamanitra toetra ny kristianina zany tsy mpikomy loatra ny kristianina tsy mpandrava fa ny kristianina koa nefa ny tsy mpitaza fotsy ny fahalovana ny kristianina koa tsy mpitaza fotsy ny fahalovana na olona tsy mandray andraikitra manoloana na rafi-piaramonina na fitondrana zay tsy manao zay tokony ho ataony fa tena mijoro mananatra miteny ataon'ny kristianina mihitsy zany zay tokony ho azonao atao ny fanoloran-tsaina ny fampaherezana ny ao anatin'ny fakatoavana lay fanjakana lay rafitra moa zany ny mpitondra mihitsy ara moa ny teneniny eo ny fahefana ao anatin'ny fanjavana fanekena lay fahefana lay institution lay fanekenana iny zany tena ikeny saingy zao kosa manana didy ivavaka raha afaka malala manahoana am'izao andrenatsika zao zany toe-panahy zany manahoana zany toe-panahy zany de tokony ho toe-panahin'ny kristianina zany hitatsika etsero eto ambonin'ny tany fa mandalo krizy ny demokrasia satria raha fiarahamonina napetraky tsika ny demokrasia miovaova araky ny vanimpotoana firy-taona mbola tanora ny demokrasia mbola tsy ampy 500 taona sy ny tahaky zany ny tena niaina anazy misy aramoa 300 taona 200 taona raha eto Madagasikara moa de mbola zany de misy zavatra be dehibe zay eketsika fa itsika no mamboatra nyreny raha fiarahamonina reny fa izao tsy miova de izao na iza mitondra de tokony eketsika tokony anaiky fa avy amin'Andriamanitra ary raha ohatra ka kristianina ny mpitondra na kristianina lay ao am'lay rafi-piarahamonina dia vao mainka hafa mihitsy inona ny mahafa azy vao mainka ho mafimafy ny fitsarana azy satria na de ny fiarahamonina tsy kristianina reto zany ny romana de tenenin'ny tompo manao hoe hoy Paoly manao hoe Andriamanitra nanome fahefana mainka fa raha kristianina lay tanàna na lay firenena na lay toerana de vao mainka mafimafy ny fitsaran'Andriamanitra mpamoahana ireny kristianina ao anatina rafi-piarahamonina maro samihafa ireny de mitaonantsika ry afako malala hijoro vavolombelona am'zany hoe fiainam-piarahamonina zany miteny mifananatra manitsy tsy misalasala mihitsy milaza mifaneo-kevitra ao anatina fanajana fa tsy ao anatina fandravana tsy ao anatina fanivaivana fa ao anatina fijoroana araka ao anatin'ny toe-tsaina na etika kristianina ary indrindrindra ny ara-panahy de zao de ataomina ny kristianina hivavaka mihoatra noho zany taomina ny kristianina nany ao adidiny mihitsy tenenin'ny Paoly io mandohetra mandoa faditseranana fa tsy manao kolikoly na tahaky zany tsy mandoa heritra mandoa faditseranana manajy zay tokony ho ajaina ny mitranga moa ndrandray rehefa ao anatin'ny fiarahamonina le fahalovana de ndrandray ny mpitondra mihitsy indray no rafi-piarahamonina mihitsy indray no tsy manao an'izay fa tamin'ny andron'ny romanina de nazava tsara mihitsy na ahafahana nampandroso ny fanjakana romanina dia izay fanjakana tsara tantana zay ka na de mpanompo sampy ary izy ireo dia tsapany Paoly ho tsara tantana fa nandray aty Afrika ohatra na faritra maro de betsaka ny kristianina ao anatina rafi-piarahamonina fa tsy tsara tantana lay fanjakana de manjary very asina lay fanjakana na manjary hoe tsy eken'ny olona lay fanjakana hitatsika any amin'ny faritra maro any Afrika ary de manjary mahatonga fikorontanana maro samihafa any amin'ny faritra maro vo hitatsika amin'ny fahitalavitra reny raha ko manana engany eo kristianina mijoro vavolombelon'ny finoanao ianao ary mijoro amin'ny fahamarinana manaja zay tokony ho ajaina zay tokony ho ajaina dia ajainao
ary zay tokony ho atahorana de atahoranao, ary zay tokony ho aloha de alohanao, ary zay tokony ho anarina de anarinao, zay tokony ho ahitsy de ahitsinao, zay tokony ho tenenina de tokony ho teneninao, ary zay tokony ho entina mibavaka de hoentinao ambavaka. Avakasika tompomsoranao zay noho ny amin'ny toe-panahy kristianina zay tianao iainana anatin'ny fiarahamonina. Asianao mpitondra anatin'ny fiarahamonina mba ilaminana, mba ahafahan'ny filazantsara toriana kalalahana, ahafahan'ny fiangonana miasa ampifaliana, de mivavaka zay tompo ho an'ireo manam-pahefana rehetra zay eto ambonin'ny tany. Teninao de manazava fa avy aminao ny fahefana. Ianao no nameny fahefana rehetra, dia mangataka ny fahendrena omenao ny mpitondra rehetra izahay. Mitodika manokana ho an'ny tanindrazanay zahay, zay hitanao ny adidy amana andraikitry ny fanjakana, andrasana aminy zay andrasanay vahoaka aminy, zay andrasan'ny firenena aminy. De mivavaka zay tompo mba omenao fahendrena ny mpitondra ny fahefana rehetra, manomboka any amin'ny fokotany, na any amin'ny fianakaviana ka hatrany amin'ny ambaratonga maro samihafa, de trotrona ambavaka mba ahitondra tena tsara, mba ho mpanapaka mahatoky ame modely entitra sy mendrika, ahafahan'ny vahoaka miaina kalalahana amin'ny fiarahamonina misy azy avy. De mampahireza ny vahoaka ho endry ho makatoa ao anatin'ny fijoroana vavolombelona, ary ho fanjakana sy ho fitondrana zay mivavaka, mitonana hivavaka ny fiarahamonina misy eto ambonin'ny tany tompo. De mampahireza ny kristianina mba hiasa amin'ny fitoriana filazantsara, mba ahatanteraka ny teninao, vavaka nampianarinao anay mana hoe ho tonga ny fanjakanao, anjaka mandrakizay eo am-ponay ianao, ary anjaka koa eto amin'ny firenenay noho ny herin'ny fanahinao masina Jesoa. De mitoera aminay ary mampahireza ny mandrakariva. Amen.